mba fantatrao moa fa mbola maro ireo malagasy miaina sy mampiasa ny zava-maniry eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ary raha mandinika azy isika dia toa iray ihany ny olombelona sy ny zava-maniry. Raha ny olombelona mihinana avy any ambony dia ny zava-boary kosa mihinana avy any ambany. Ary raha ny olombelona no mamoaka avy any ambany dia ny zava-boary kosa mamoaka ny voany avy any ambony. Ary izany indrindra no mampahiray azy tahaka ny olombelona satria raha marary ohatra ny faritra ambonin'ny olombelona eo amin'ny tratra makany amin'ny loha miakatra dia matetika ny faritra ambany na ny fakakazo no ampiasaina entana hitsaboana izany. Ary raha marary ihany koa ny faritra eo amin'ny kibon'ny olombelona dia matetika ny faritra eo amin'ny vatakazo no alaina entana hitsaboana izany farariana izany. Ary ny farany, ary raha marary ny faritra ambany na ny ratsan-tongotry ny olombelona dia matetika ny ravikazo na ny sapakazo izay avoaka ny hazo no ahitantsika fanafodiny entana hitsaboana izany farariana izany. Ary ho anay aty ambanivohitra na tsy misy dokotera aza dia afaka mitsabo tena amin'ny alalan'ireny zava-maniry ireny. Arak'izany tsy hita hoe tsy malagasy mihitsy no manimba zava-maniry amin'ny tsy antony satria toa anao sy toa ihany ny zava-maniry miaina sy manasitrana ary miara-miaina tahaka itsika ihany koa. Rehefa nifandray tamin'ny kolontsaina tandrefana isika dia tonga niaraka tamin'izay ihany koa ny fitsaboana siantifika. Ary efa ntaonany maro ny fitsaboana siantifika no nitrandraka ireo zava-maniry teto amintsika hanaovana fanafody adiny amin'ny aretina isan-karazany. Fantatra hoe fa maso de glycine izay azo avy amin'ny rotra dia manasitrana ny aretina antsoina hoe diabète. Ny huile essentielle izay adivana amin'ny aretina maro toy ny grippe isan-karazany dia azo avy amin'ny ravitsara, kininimpotsy, kinin'oliva sy ny sisa sy ny sisa. Ary CVO izay adina amin'ny valan'aretina Covid-19 dia azo avy amin'ny zava-maniry eto Madagasikara antsoina hoe artemisia. Tsy voatery lazaina akory ny tombontsoa azo avy amin'ny zava-maniry ho an'ny fahadiovan'ny rivotra sy ny rano, ho an'ny fialoman'ny biby sy ny nofon-tany. Fa rehefa ohatra mahakasika ny fahasalamana dia efa ampy karazana pirofo mba haresy lahatra antsika tsy hanimba fa hamboly. Ny fampiankina zavatra rehetra ka tsy tokony hifamono fa hifamelona. Andao any fenoantsika karazana zava-maniry Madagasikara! Também o mundo